Korea aby Jocelyn miaraka aminao avy aty Ramafana, miaraka antsika amin'ny vidéo iray vaovao mahakasika ny Rockwell ary vidéo verenako hatrany am-boalohany mihitsy zany mahakasika an'ity Rockwell ty manasanao hanaraka tsara ny vidéo andro voalohany momba ny Rockwell na Taiwan miaraka amin'ny Jocelyn momba ny Rockwell. Lasa antsika raha vao izao anao no tafaraka amiko dia faly mandray anao ary mba hifandraisantsika soamantsara dia cliqueo ilay suivi na follow amin'ny postako amin'ny anarako zany eto amin'ny murako page Jocelyn Andrena Soniaina na koa hoe Tsoaranday ato amin'ny anivon'ny Facebook zany. Dia manana Facebook anankitelo tiany ray misy an'ity sary tantely ety ny faharoa misy an'ity sary rano mikorena ty ary misy anankiray fahatelo any misy ny sariko ty sariko ety. Dia mialoha tena hanomboantsika an'ilay mahakasika an'ilay Rockwell dia resaka vetivety mahakasika tontolo asa amin'ny internet amin'ny ankapobeny sy ny tsara fantatra ary ny tsara anananao raha ohatra ka mba maniry hiasa amin'izany tontolo asa amin'ny internet zany ianao. Voalohany indrindra ianao zany dia mila manana tanjona anankiray tontolo ny asa amin'ny internet dia tsy aleo aloha tonga de teneniko tsisy raha ohatra hoe mitady bouton anao tonga de hanakarena pisinao pisa de tsy misy an'izay aty. To de amin'ny asa rehetra io miakatra tsikelikely ianao ary miankina amin'ny stratégie hamafy ny stratégienao mihamafy ny asa ataonao ary ihany koa ny hatsarany ny zavatra ataonao zay no manome ny résultat ho anao. Dia aza mieritreritra zany hoe nao nakamo mianatra dia ahazo résultat aty amin'ny tontolo asa amin'ny internet satria maro ny zavatra tsy maintsy ianaranao maro koa ny zavatra tsy maintsy ampiarinao zay vao mahazo résultat zany ianao. Tsisy zany pouce bouton na hoe manindry bouton de tonga de ahazo résultat ianao aty. Fanamarihana faharoa ianao dia mila manana fitaovana maromaro no tiako tenenina amin'izay fitaovana zay mila manana compte Gmail ianao compte Google ozy tsika satria iny ilaina amin'ny mail sy ihany koa ilaina amin'ny YouTube marketing satria ny compte Google no ahafahanao manokatra compte any amin'ny YouTube zany. Dia ohatr'izay ihany koa ilainao koa iny any amin'ny Google Plus marketing. Dia mila manana ihany koa ianao compte Facebook avao tsara ny compte fanaovana marketing na tontolo asa amin'ny internet sy ny compte irisanao amin'ny fianakavianao sy ny ataontsika havana akaiky zany na ny namana akaiky. Miantony ianao zany amin'ity compte-nao ty compte business zany fitentsika anazy dia mila manao pub ianao poster pub amin'ny muranao iny. Dia mety ho liana ny namanao na fianakavianao dia hanao an'le tontolo ny asa ataonao amin'ny ohatra ny asa rehetrarehetra tsisy mandrakizay eto. Mety misy taona tafalatsaka mikizo tampoka le tontolo ny asa miantony maro samihafa mety satria ohatra zao hoe manao an'ity Rockwell ty tsy any système raha izy antony faharoa ny ankamaroan'ny système raha tany aloha tany de miankina be dia be amin'ny membre. Rehefa membre io be taraina dia izy efa manomboka tsy handeha zay efa manomboka midimidina ny popularité an'le site dia tsy misy intsony ny fidiram-bola ao anatiny raha manomboka midina ohatr'izay. Dia
zany anisan'ny mety apikaso ny site anankiray na tontolo miasa amin'ny internet anankiray ary manimba ny rohim-pihavanana na eo amin'ny mpinamana zay na eo amin'ny mpianakavy zany. Tsara ny compte tontolo miasa amin'ny internet zany andraisanao namana akaiky na fianakaviana akaiky satria na notification iny fotsiny ary de mety amin'elingelina zareo na ihany koa manaraka anao manao an'le tontolo asa reo ka raha une fois hoe mikasy ilay izy dia ohatrany hoe ianao nanolotra vato mafana ho azy ireo na dia raha ny tena marina re tsy tokony ho zay ny fomba fieritreretana satria tsisy nanery anao hanao an'le tontolo asa fa lay olona mizara fotsiny ao amin'ny mirany dia anjaranao fianakaviana ny anaraka na namana anaraka na tsy anaraka fa matetika ny fomba fisainantsika tsy ohatr'izay moa fa lasa tonga de mahazo tsiny avy hatrany lay olona manao na mizara n'lay tontolo miasa zany. De zay ny antony anankiray tsy maintsy ananana compte Facebook mitokana ny tontolo miasa amin'ny internet. Manaraka mila mianatra ianao mila mianatra zavatra maromaro eo ohatra ny ataontsika hoe fomba fanaovana video marketing ohatra ny toy ny ataoko tony eo ihany koa na telefona de efa afaka anaovana ohatran'io tsy mila zavatra goavana be fanomboana zany fa mila manana tanjona fotsiny ianao ary mila mampiasa coco zay fitentsika zay dia zay amin'ny ankapobeny toromarika tsotsotra mialohan'ny tena nimboantsika. Raha vao zao anao no tafaraka amiko zay dia tsara manaraka tsara ianao ary cliqueo lay suivi na follow amin'ny post amin'ny murako zany satria efa fenofeno isa namana ary mbola miezaka aho sady mamafa no mampiditra vao misy eo amin'ny 70 latsaka eo 770 anareo rehefa jereko avy ao amin'ny telefona mangataka demande mbola tsy nekeko nefa ty efa feno 5000 dia raha mikliquer am'lay suivi anareo dia na follow dia tafiditra amin'ny liste ny olona ety dia maharaka an'ireo poste eo amin'ny numéro fa mahatratra 1639 anareo manaradia zany zao. Dia itentsika am'izay mahakasika ny rocoal inona ny zavatra tsy maintsy anananao tsara fantatra amin'ny mahakasika an'ity rocoal ty. Anomboana anazy raha mahita an'ireo postako eny amin'ny mirako eny ianao ty zao post anankiray farany nataoko efa 220 ny partage nataoko taminazy ty misy commentaire vitsivitsy olona 5 nanao commentaire misy raiky atako nato dia reo dia namana amin'ny ankapobeny namana ao amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet miaraka mity rocoal ty daholo zany dia miaraka amin'ny tompon'ny site nanao karakara hetsika anankiray zareo tany Pôlande tany zany dia ahoana no ahafantarana ny site anankiray hoe azo antoka na tsy azo antoka zay le teneniko mila mianatra ianao dia mandeha ianao amin'ny Alexa Rank dia raha mandeha ao ianao dia alainao le adresin'le site iny tia rocoal.investment somary hafakely ny azy tsy ohatran'ny site rehetrarehetra hoe ohatra hoe rocoal.com fa rocoal.investment dia domaine zany investment dia site mbola ho teneniko aminao amin'ny tsipirina rehefa avy eo mahakasika an'ity site fa ahoana ny faharetan'io site io site io zany de efa miditra fahaenina amby 10 volana ny siny zany hoe faherintaona mahery faherintaona sasany lasaka kely eo dia
mandeha anao amin'ny Alexa ranko izy a, de rehefa tonga ao ianao a de alainao le adresin'ny site iny, copienao a, dia mandeha anao ato amin'ity farany ambany ato amin'ity browse top site ity a, rehefa tena misarge eo de misy place a ametrahanao an'ilay adresiny copienao teo, mbola miandry an'ilay chargement tsika. Mandeha zany ianao ato amin'ny Alexa rank de ery ambanimbany ery amin'ny farany ambany ty izy ty a, de colenao eto a lay io fa mipetraka eo nena, colenao eo le adresy a, dia klikenao am'zay le hoe find rehefa avy eo, dia mijery ny popularité an'le site ianao, sy hoe oviana izy nanomboka tena marina ve ny information ao anatiny. Laharan'ny site zany am'izao fotoan'izao na ty hoe global rank ty a, mahatratra 8,500 sy 1,000 sy 7 alina sy 1 hetsy amin'ny site rehetra maneran-tany. Dia miakatra foana zany ny laharany zany titenena ny Google amin'ny voalohany a, izy numéro 1, dia YouTube faharoa, Facebook fahatelo, Yahoo fahaefatra. Dia afaka ataonao recherche eto amin'ny Alexa rank zany de hitanao. Dia ny ankamaroany tamin'ny voalohany a, tamin'ny ray volana teo angamba zay a, ray volana latsaka teo, dia site a dia site ny zareo Polandais ty a, ary any avy any Polande zany aty akaikaiky ny Allemagne misy anazy a, dia zareo a no mitazona numéro 1. Dia vao nanomboka milancer ny marché en anglais zany a, de ny australiana no tena mibahatoeranao zany am'izao tsika miteny zao a, de zany a no miranky be ao anatiny zany. Dia manarakaraka anazy ao a Pollandais a 36%, australiana Pollandais 32%, ny afrikana tatsimo 4%, ny amerikana fa manodididina 4 ihany koa, ary Arabie Saoudite 3%. Itsika am'izao zany a lay hamaroan'ny olona eto alefan'zareo parsary eto amin'ny sary globe eto ihany koa misy maitsomaitso ireny a, ny firenena tena mampandray anjara anatiny zany. Dia site amin'ny ankapobeny a hitantsika am'izao a, efa tany amin'ny 2017 tany hoany a, fisasany 2017 tany hoany izy rehefa nanomboka, hitantsika zany nisy fotoana izy nidina kely a, de zao izy a tsy mitsahatra miakatra ity courbe ty. Dia ilaza aminao mantsipirian'ny momba ny site am'izay aho a, site amin'ny ankapobeny am'izao tsika miteny zao a, dia fa misy olona 7481 zany membre inscrit am'izao a, ary saika membre fa mahazo vola daholo amin'ny ankapobeny a, ny 10% na ataontsika hoe 15% membre inscrit ao anatiny eo. Dia totalin'ny investissement sy ny passive income ao anatiny a, dia mahatratra dia fa ny totalin'ny vola miasa mihodina ao anatiny ao a, dia mahatratra 2,137,000 mahery, zany hoe efa mahatratra 2 tapitrisa sy 1 hetsy mahery dolara fa tsy ariary a, ny vola mihodina amin'ity site ity zany am'izao fotoana zao. Zavatra telo a no hitanao a tena miasa ato amin'ity site ity zany a, na ny fampiasam-bola ato anatiny zany a, dia eo aloha ny fanodinana vola amin'ny alalan'ny vola virtuel, na ihany koa le atsotsika hoe cryptocurrency na crypto zany fiteny amin'ny ankapobeny a, de fanodinana vola amin'ny alalan'izay ny antsoina hoe mining na miner zany. Dia ny manaraka ty passive income ty a, dia mitovitovy amin'ny revue share teo aloha, de saika maty ny ankamaroan'ny revue share, angamba ny ray sisa no tena mandeha tsara ao.
Ty passive income ty dia azahoanao résultat isan'andro zany hoe azahoanao vola isan'andro zany, hitanao zany voaran'ny vola isan'andro. Ary ny fahatelo dia ity estate dia mbola tsy tena mandeha izy am'izao fotoana zao fa tsoahy zany de tena fanomboka le izy. Inona ny tsara fantatra mahakasika azy ty klikanao lay fac na foire aux questions AT dia mahazo an'ilay foire aux questions ianao hoe inona tsara tamin'ny vina marina nanomboka local de tamin'ny lancé zany tamin'ny 25 juillet 2017 ary tena officiel zany hoe pré-lancement zany 2017 io dia tena feno lancement tena feno tamin'ny 4 septembre. Zany hoe lancé tena feno izy tamin'ny 4 septembre 2017 dia izy ny tompony mpinamana roa lahy amin'ny tompony dia teo Victor tsy haiko manona ny anarana ty ary Rafal anarana zareo zany anarana Polandais io dia somary hafahafa manona an'azy dia minimum investissement izy atambatra anao zany izy roa reto dia safia zany tena marina $50 minimum vola ampidirinao ao anatin'le site, maximum tsy misy limitiny fa ny minimum limitiny zany dia $50 dia zay zany ianao vao mety ho afaka satria tsy maintsy mividy an'ilay shield fiteny anazy ianao dia minimum ny retrait $50 ihany koa. Dia ny izy daholo ny crypto na ny vola virtuel ampiasainao anatiny eo aloha ny bitcoin, BTC ETH na ny antsointsika hoe Ethereum, bitcoin cash, BCC, LSK sy ny LTC, Litecoin, LSK ty mbola tsy tadidiko hoe inona izy zay mbola ho jerentsika rehefa avy eo. Dia ao anatin'ny bitbay.net zany ozy misy an'ireo vola virtuel zareo. Dia Rokual ihany koa ao ny inscription anatiny dia misy an'ity PDF ty manoro lalana anao dia afaka manao inscription ianao dia mifandray amiko dia antefasako an'ity PDF ty na ihany koa mijery ilay blog ianao zany hoe mahita le postako iny de klikenao le lien ty de tonga atao amin'ny blog ianao dia klikenao eto ambanin'ilay vidéo misy an'ity sary boky Rokual ity de klikenao de mahazo an'ilay
PDF ihany koa ianao a, de vakivakinao le izy a, reo ny contenu-ny a mahakasika le shield a, ny mining a, ny passive income na ny ataontsika hoe fampiasam-bola ao anatiny a mitovitovy izy le izy teo a. Dia ny fomba fanaovana inscription, ny paiement, ary ihany koa ny affiliation na ny parrainer olona zany a, sy ny information sy ny tsara fantatra hafa ihany koa. Dia voalohany ny resaka shield a, misy karazana shield aty a ao anatin'le système, dia karazana matrix ao anatiny zany izy io a, ary mila mividy an'io ianao a vao manomboka an'le système zany, de mila mividy an'io a $10 ny anombohana anazy. Dia mila manana olona 5 amby 30 ianao a, de mahazo bonus raha ohatra ka samy misy 5 amby 30 eo ambaninao zany a, nanao napiditra $10 io daholo a, dia ka nafeno an'ilay 5 amby 30 olona ny olona eo ambaninao zany nafeno an'io de mahazo bonus $200 ianao. De raha ohatra amin'ilay $50, raha ohatra misy mahafeno amin'ny $25, ny $50 de ohatrohatr'izay hatrany de mitombo hatrany bonus azonao. Raha ohatra $50 zao de mahazo $1000. Raha ohatra ka ny olona eo ambaninao rehetrarehetra 5 amby 30 a, mety manana olona 100 ianao, mety manana misy olona anankiray ary ao fa manana olona 3 mahery a, satria izy efa inscription, nanao inscription hatramin'ny anombohan'ny site zany, mbola andeha izy a, dia efa membre hatramin'ny nanombohan'ny site. Ny parrain ko zany zay. Dia ohatr'izay hatranitrany ny resaka shield ao anatiny. Ity resaka shield ity a dia resaka karazana matrix faussé ao anatiny a, amin'ny alalan'ny gain azonao amin'ny fampiasam-bola zany a, de misy gain apahany amin'io gain azonao io, tsy maintsy mandeha any amin'ny shield, zany zay mahafaussé anazy. Dia afaka vakinao ty a, ary traduiseo amin'ny Google raha ohatra ka misy zavatra tsy azonao. Ny pourcentage a de manomboka amin'ny 5% ka hatramin'ny 8% mahakasika an'ity shield ty. Rehefa hitanao io amin'ny tableau ao ambany ao rehefa avy eo. Ny manaraka ny resaka mining, zareo zany a ny tena maina amin'ny resaka Ethereum zany. Dia hitanao amin'ireo a ny vitesse a, processeur ny matériel ampiasain'zareo sy ny vola tokony ampidirinao a rehefa hanao mining ianao. Raha ohatra ka $28 de io $27 de io $25 de io. Dia ohatr'izay hatranitrany hitanao amin'io a, sy ny gain azo avy aminazy a par H. Dia activé pendant jusqu'à 730 jours zany ilay mine ataonao zany. Dia ny tena asiantsika ary tsindrintsika, ny tena niboantsika an'ity système ty de mahakasika an'ity fusion ty a, na ny resaka passive revenu passif ao anatiny zany. Dia izy ty a pendant 150 jours azahoanao amin'ny mahatratrany amin'ny 225% amin'ny vola nanaovanao investissement zany. Zany hoe raha mi-investir $100 ianao a, de tafakatra $225 après 150 jours iny. Fa misy teknikany a, fomba fanidinanao ny vola ao anatiny ao zany.
mila fiteny vazana mila mikaopa amin'izay anao, zany hoe ahodina ao amin'ny tenany ao aloha ny vola ampahagetageta anazy a, zay am'izay vao manomboka manao retrait am'izay anao. Misy stratégie ilay izy a, ary misy calculateur ahafahanao manao an'izay a, dia afaka mifandray amiko ianao a, dia atao à la base amin'ny verenantsika vidéo mahakasika an'izy ity rehefa tena ao manaraka ao fa tsy voalafatra amin'iny aloha fa verenantsika le any amin'ny site a. De zay amin'ny ankapobeny ny ataontsika hoe mahakasika an'ilay passive income ao anatina ny revenu passif. Io zao misy exemple ameny eto amin'ny PDF ty, $1000 raha mampiditra $1000 ianao a, dia tafakatra firy zany iny a, tokony tafakatra $2250 après 150 jours, zany hoe doublé zany volanao a aoriana 150 jours. Dia ny fusion raha mampiditra vola androany ianao a, de après 5 jours vao manomboka ilay fahazahoana vola ao anatiny. Ny antony a, mbola mi-install iny volanao iny zareo a, satria misy olona professionnel amin'ny resaka trade zany ao anatiny a, dia iny manodina volanao aloha, zay am'izay vao mi-implanter le vola amin'le système tsara, dia manomboka mahazaka am'izay ianao après 5 jours. Dia misy an'ilay pourcentage avy amin'ny miankina amin'ny level ny olona ao ambaninao zany, de hitanao a rehefa avy eo zay. Ahoana ny inscription? Ny inscription de tsotra, raha ohatra ka manokatra an'ilay lien eo amin'ny murako eo iny ianao a, amin'ny Facebook zany a, de tonga ato amin'ny blog a, de araho so tsara ty vidéo ety a, manoro lalana anao tsara ny fomba fanaovana inscription. Klikena fotsiny bouton aty a, de misokatra avy hatrany a, mahakasika any amin'ny misokatra makany amin'ny page ho fenony ianao a, ina zavatra hoarahanao a, reto ny zavatra ho hitanao ao anatiny ao. Fenona ny eto ny sary koa no hitanao eto a, ny fenona voalohany a, dia ny anaranao a, ny fanampinanarana voalohany a, izay vao ny anarana amindray iny. Faharoa dia ny pseudo a, adresse email, ty téléphone mobile ty a, na ny resaka taxe iny a, iny afaka ajanona. Dia mampiditra password na mot de passe a, dia averina fanindroana ao le mot de passe a, dia cliqueo ilay avatar mampiditra sarinao ianao a, dia kosena eto amin'ny terme and condition ety a, dia kosena izy roa reo zany a, dia cliquena am'izay le bouton registration. Dia rehefa avy eo a, vita zay a, sokafana ny mail, misy lien any a, bouton tsirinao any a, mi-activer an'ilay comptenao zany, sady vérification an'ilay mail zany hoe mail mandevy no alefanao ao fa tsy compte fake. Dia rehefa avy eo a, ina ny atao manaraka rehefa hanao investissement am'izay anao? Atao manaraka, mila mampiditra vola ianao a, fomba fampidirana vola, dia cliquenao ilay amin'ny account stat ety a, statistique ety a, de cliquena ilay hoe balance top up, io vao meny tsara flèche a 1 2. Vita zay a, dia misafidy ianao an'ilay totalin'ny vola ampidirina atao eto. Dia rehefa misokatra ilay izy de ampidirina ao eo ilay izy a, de ny zavatra atao manaraka, soratanao zany vola, dia cliquena am'izay ilay kosena ilay bitcoin ety a, dia kosena koa le eto a, dia
validena zany ny terme de condition de cliquena am'zay le hoe balance top up ty vita zay de mahazo adresy anifasana an'ilay bitcoin anao ianao anomboanao an'ity système ty dia ohatrohatr'izao zany ny fandehan'ny commission arakaraka ny investissement na ny totalin'ny vola anaovanao investissement ao anatiny raha ohatra ka mihoatra ny $1000 ny investissement de mahazo commission ianao 5%. Raha latsaka ny $1000 dia mahazo commission hatramin'ny zany hoe ny latsaka ny $1000 ka ny olona ombanao koa entre ny $1000 sy ny $3000 zany dia ny latsaka any amin'ny 5 à 1% ny commission azonao. Tia ny 5 tia premier niveau ary deuxième niveau an'ilay 1% an'ny filiale io zany. Dia raha ohatra $3000 dia mahazo commission io isaky ny manao asany io le ombanao de mahazo an'io commission io ianao na manao rachat izy de mahazo an'io commission foana ianao. Dia manomboka eto zany de efa lasa 3 niveau ny commission azonao 6 1 1 raha montant ny investissement anao tafakatra ataontsika hoe $7500 ka hatramin'ny $20000 dia miakatra niveau telo foana 6 2 1 dia 20000 ka hatramin'ny 50000 dia miakatra 7 2 1 zany hoe olona telo niveau ambanao zany azahoana commission. Fa rehefa mihoatra ny $50000 ka hatramin'ny $150000 ny investissement dia azahoanao 7 manomboka olona 4 niveau ndray zany azahoanao commission 7 3 2 1 ary ny ohatran'izay ihany de ohatr'izay hatrany manomboka eto zany izy no plus de $150000 izy miakatra 5 niveau amizay ny commission azonao. Hitanao am'izany raha tambatra ty commission ety de efa tena ambony be 7 3 efa 10 zay miampy an'ity 2 safia tafakatra 14% ianao de ato izy tafakatra 16%. Mba tsy tenenako fahatany 16%. Dia reo ny teny manazava an'le izy amin'ny ankapobeny dia ny mahakasika an'ilay estate ndray zany dia iny ndray resaka fampiasam-bola ihany koa le izy fa tsisy commission zay maha samy hafa anazy amin'ilay revenu passif teo zany. Ny estate dia azahoanao commission eo amin'ny 12% raha tsy diso aho izy zay zany hoe 12% par an ny vola azonao amin'ilay estate. Dia vakinao tsara ao amin'ny site rehefa tena mijery an'le izy ianao tokony ho hitanao ao fanazavana mahakasika an'izay. Dia zay aloha mahakasikasika an'ilay site amin'ny ankapobeny ary ny information fa nocopieko avy any amin'ny aminazy ty amin'ny ankapobeny zany ny site raha ohatra hoe jerentsika ilay tsipiriany dia lancement tamin'ny 25 ozy tsika 25 juillet 2017 fa ny tena lancement complet zany hoe tena nampihodina ny site nanomboka 4 septembre. Dia hitantsika amin'ireo Victor sy Rafal zany no tompony sy zareo zany olona mpanao tontolo ny asa amin'ny internet ary matetika very vola teo aloha de farany zareo ny créer système andreo manokana io.
dia uh, izy ty ny tena mission zao zany de hoe micréer plateforme anankiray azahoana business sy ataontsika hoe mifampizara amin'ny partenaire, mamorona partenaire maromaro manerana maneran-tany zany, ohatrohatr'izay zany tena tanjona de zalahy zany. Dia rehefa tonga mana blog anankiroa fa ny blog anankiray ity ny tena ataoko promotion ty tsotra sady misy an'le calcul ny PDF ahafahanao vakivakinao iny de araho tsara video manoranao fanombohana ety na amin'ny teny anglisy le izy de hitanao zay andehanan'ny souris raha ohatra tsy azonao le teniny dia hitanao fanazavany arakaraka amin'ny page misokatra eo zany. Ny manaraka tsara ho fantatra manaraka misy ny Facebook group page Facebook page officiel ny Rockall amin'ny teny anglisy amin'ny ankapobeny soratra ato fa raha manao video izy de ny kamaroan'ny video ndreo ty zao ty ny tompony sity ny video saika miteny polandais ny video de tsy de azontsika zany. Dia mbola vitsivitsy ny aty amin'ny mbola 1885 ny olona manaradia an'ity page ty amin'ny olona 7000 mahery zany, 7000 rehetra 7000 membre mbola 1700 1800 eo zany ny olona manao Facebook manaradia an'ity. Ny kamaroan'ny olona zany misy membre amin'ny Facebook fa manao an'ity investissement amin'ity site tatsika am'izany dia nisy any groupe zay miforon'ny parenay Joe dia efa misy ny fampianarana ary efa miditra fampianarana andro fahafito amin'ny fampianarana rehetrarehetra ty noforoniny aty miaraka amin'ny calculateur sy ilay PDF ihany koa fa hitanao ato afaka jerenao ato koa le PDF ary mahatratra 246 membre mbola tsy ampy ray volana zay ny sokafan'ity Facebook group anankiray ity. Tatsika am'izany raha ohatra ka mahaliananao le izy dia azo atao tsara ny miara-miasa ary ireo olona membre ato ireo de mifanohana manao ahoana zay hitanareo amin'ny poste ny tsirairay zany de mifanohana de misitina olona iny zany hoe rehefa misy commentaire maromaro ohatr'izao ny postanao de manaitra ny olona de misitina ny hafa hijery an'le poste ataonao zany. De izay ny tanjona tsy andoavam-bola zay ny tanjona ao anatin'ity Facebook group Rockall marketing group ity zany. Hitanao amin'ireo fa misy maromaro ireo ataontsika hoe fampianarana, misy video ao anatin'ireo fampianarana tsirairay avy ireo étape par étape iarahanao amin'ny Joe ary ezahako ihany koa zay ny antony anombohako an'ity video andro voalohany ity ihany koa iarahantsika manao ety zany hoe ny androany dia création ny compte sy fanazavazavana ny site. Ny video manaraka de mahakasika ny fanamboarana page bridge page tena hoe tetezana page tetezana zany hoe ty page ty manoro lalana olona fotsiny ny asany ary tsy mangataka na hoe adresse email tsy mangataka ninona manoro ny olona fotsiny ary fanamboarana page ohatry ty blog amin'ny Google dia gratuit
dia zay zany ny vidéoko manaraka manoro anao fomba fanamboarana page zao. Misy ny fanamboarana page tsotsotra ihany koa any amin'ny get response fa 30 jours gratuit de ohatrany tsy de tiako le izy satria rehefa vita ny 30 jours tsy maintsy mi-payer anao fa aleontsika ataontsika ho antsika malagasy de ataontsika an'ity blog ity, dia ny description ataontsika amin'ny teny anglisy, ny tanjona dia fomba hoe mba azahoantsika vola vidéo aty amin'ny teny anglisy ihany koa, de rehefa manao post ianao de ataonao amin'ny teny anglisy ihany koa, de afaka tonga de mila manana compte Google ianao de azavaiko le izy amin'ny vidéo manaraka ozy fomba fanamboarana aty tonga de mahazo page ohatr'izao ianao zavatra sisa ovanao eto fotsiny de ny lien-nao makato sy ny vidéo ty afaka téléchargenao vidéo dia ampidirinao amin'ny kanalanao ihany koa de vanona le sary fitomboan'ny vidéo ety zany, vahanao sarinao ihany koa, dia ety koa mbola afaka ovanao na tsy asina afaka supprimenao teo na ovanao sarinao de lien makany amin'ny compte Facebook-nao. Zay zany ny vidéo manaraka fampianarana mahakasika an'izay, dia raha tsy tapaka manaova inscription amin'ny canal YouTube koa fa misy 27 nareo inscrit amin'ny canal YouTube hitanao ety saika rokoal daholo ny vidéo posteko ato hatram'izay zany. Fa teo aloha resaka BBD mbola hivoaka avy any fa misy zavatra andrasana kely somary nikatsy kely ny site teo fa miandry ny fisokafany sy ny vaovao manaraka satria araka ny tenin zareo dia hisy zava-baovao ampiarahana amin'ny BBD rindrina kely eo. Ny tsiaritra manaraka dia mahakasika ny ataontsika ny vola virtuel aloha zany de faly satria tany amin'ny oktobra ny vidy ETN electronium zany vola virtuel anankiray izay voalohany amin'ny mainigna amin'ny mobile izy ty izy no site izy zany compagnie manao mainigna amin'ny mobile sady manao paiement direct amin'izao fotoana izao dia nanao grand pas be izy ty tany amin'ny 100 mahery tany laharany teo dia tsy ampy herinandro kory teo zay tonga de nisaoty izy de tonga de aty amin'ny 45-46 aty ny laharany amin'izao tsika miteny zao, dia sira amin'ny desambra ny tena fiakarany ny vola virtuel ohatr'izao valerany de amin'iny ianao manakalo sira mety tafakatra $1 iaho nividy $20 tamin'izany fotoana zany de nazahoako an'ity 2000 ETN mahery ety, dia sira rindrina kely eo mivarotra am'izay zany tamin'ny 17 desambra ny tonga tato amin'ny compte koa lay vola ty zany dia rindrina kely eo de mety hivarotra zany de atakaliko bitcoin dia hiposevako an'ilay rokoal. Ny vidéo manaraka de mahakasika ny ao amin'ny back office sy ny mahakasika ny création an'ilay page mety amin'ny larobia ataoko zay vidéo zay, dia zay ny rahantsika teto azadiny manao inscription amin'ny canal YouTube koa sy ihany koa amin'ny page Facebook koa raha ohatra mahaliana anao ty tontolo ny asa amin'ny internet rokoal ty zay ny rahantsika teto mandram-piana ny vidéo manaraka indray veloma tompoko mirary alahady mahafinaritra ary mirary ihany koa herinandro ny voalohany propagande mahafinaritra ho an'ny rehetrarehetra.